Manatitra ny arabato klasy tongovavy tonga soa indray ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Ampanajana sy ampitiavana no anasako anao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejy politika mifandraiky amin'ny fifidianana no anombonatsika ny fiarana amin'ity alina ity mitady tanora ilatsaka antsitrapo mpanaramaso ny fifidianana ny safidy anampisa ireo mpanaramaso 5,000 avy amin'ny fikambanana firaisamonim-pirenena miara-miasa aminy hiparitaka amin'ny birao fifidianana manerana nosy tanjona petraka ny andraisana andraikitra ho an'ny famarina ny fifidianana indrindra ny fiarovana ny safidy ny olom-pirenena tsy ho vohodgodina fanadiadiny eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny taiziny. Tomponantoka ary tokony ho sarotany amin'ny latsabato ataony olom-pirenena tsy ionona amin'ny fandatsam-bato fotsiny fanaramaso ny fisotriny izany. Ahafahantsika miantoka ny fiarovana n'ilay vato arotsakitsika dia ny fanatrehantsika zany amin'ny androm-pifidianana tsy hoe mandrotsaka vato ihany tsika dia lasa mandeha mody fa mialohan'ny androtsahana vato tsika dia efa mijery voaraka daholo ve ny lalàna rehetrarehetra tokony arahana ampizotra ara-dalàna ny fifidianana anankiray. Rehefa avy eo koa tsika mijery amin'ilay resaka fanisana ny vato dia mbola mila mijery ihany koa tsika amin'ny famenona n'ilay fitanana tsoratra ny fizotran'ny fifidianana. Aorianan'izay koa tsika mbola manara-baovao mijery zany izahay ny paikady ahatonga ny lay fitoroana atao amin'ny firaisamonim-pirenena mba tsy ho tonga amin'ilay hoe tsy azo araisina na hoe tsy mitombina. Misy zany ny fifaneraserana amin'ireo mpitsara alalàna zany ilay fahalalàna feno ahafahana izay miaro ny safidy izay ahatonga an'ilay hoe vaton'olona tsirairay manandanja sy voaisa araka ny tokony ho izy. Tsy ho tratra ny tanjona iantoana fifidianana madio sy mangarara rekeny rehetra raha tsy manao izay tandrify azy ny olom-pirenena. Na izany na tsy izany, andraikitry ny mpikarakara fifidianana ny manao ny asa araka ny tokony ho izy. Tokony avela malalaka ny entana ny olona ihany koa ny antoko politika araka nametrahany lalàna azy. Ny tsara ho fantatsika nefa dia ny lalàna ihany koa zany no fitaovana lehibe indrindra ahafahana ny ananantsika izay fifidianana manara-dalàna sy ekeny rehetrarehetra izay. Dia dikan'izay tsy maintsy ilay voalaza ny lalàna zany no arahan'ireo mpisetra rehetrarehetra. Ny senia no anisan'ny atompona andraikitra voalohany fa manana andraikitra goavana ihany koa ny antoko politika. Dia mazava loatra koa izahay firaisamonim-pirenena koa zany mandray ny andraikitra anay izahay amin'izay fanabeazana ny olom-pirenena zany amin'le resaka fifidianana ity izay. Hoanay araka ny teneko teo samy manana ny adidiny sy ny andraikiny ny firaisamonim-pirenena sy ny antoko politika dia tokony samy afaka manatanteraka an'izay zany na ny antoko politika na ny firaisamonim-pirenena tokony ho tanteraka izay rehetrarehetra izay ahafahan'ny olom-pirenena mandray andraikitra feno amin'ny ananantsika fifidianana marina sy ekeny rehetrarehetra. Ho fanohizana ny asa efa nataony miantso ny olom-pirenena ilatsaka sy andray anjara antsitrapo ho mpanaramaso ny fifidianana ny safidy anampisa ireo mpanaramaso 5,000 avy amin'ny fikambanana firaisamonim-pirenena. Izy ireo izay anaramaso eny anivon'ny birao fifidianana ray alina ary hiparitaka amin'ny faritra 13 sy distrika 7,0. Tsy ampy nefa izany isa izany hatrehana ny fanamby amin'ny fandrakofana ny birao fifidianana iray manontolo eto amin'ny firenena ka izay ny antony izao antsoavo amin'ny olom-pirenena izao izay an'olo tena ho mpanaramaso ny fifidianana. Misy faharefona ny lisitry mifidy no avoazana, mihamafana ny fiantsiana sy ny fifanenjana ara-politika, miatery ny fahafahana mizara sy maneho hevitra, mampanay ny fahafahan'ny rafitra mpikarakara amin'ny fifidianana amin'ny joro amin'ny fahaleovan-tenany sy ny manatanteraka ny andraikitra ny ara-dalàna sy ara-drariny. Andao hijoro andray andraikitra ho amin'ny fahamarinana mandritra ny fifidianana. Andao hiaro ny safidin'ny olom-pirenena mba tsy ho voahodgodina ka ho lasa tsy tokony ho lany indray no mitondra ny firenena. Isitraka fampiofanana manokana ireo mpilatsaka ny sitrapo ireo iantohana ny kalitaon'ny asa. Misy ny sivana sy ny fepetra afany manao izany atony hoe olom-pirenena feno taona voasoratra anaty lisitry ny mpifidy tsy miandany ary tsy mpikambana anaty antoko politika olona mahay mamaky teny sy manoratra ary mahafery ho fitaovan-tserasera samihafa. Fatontosa androany Fionnambe ho fankakevitra ho an'ny distrika Antsimondrano izay nataon'ny FFKM. Tanjona ny fanangonakevitra ahafana mamoaka ny feikevitra nandritra ny Fionnambe nasionaly ny volana aogositra izao ho an'ny FFKM. Tonga maro moa ny zanaky ny fiangonana miombona amin'ny FFKM nandritra izany. Germaine Menjanary, Mano Randriamalala. Teto amin'ny fiangonana katolika Saint-Michel Itosy no nanaovan'ny FFKM fakan-kevitra nandritra ny 3 andro. Fanamby efa napetraky ny FFKM ny firotsona amin'ny fanarahamaso ny fifidianana ka tafiditra ao anatiny
ho an'ny fanamafisana ilay andromaso ity feonambe izay natao ho an'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano ity. Iantsehatra amin'ny raharaham-pirenena ny FFKM. Ary izany nandraisana niny lohahevitra lehibe avy eo amin'ny baiboly iny, hanorina, handrava, hanangana, zany hoe ny zavatra rehetra izay hita hoe tsy mety dia ho arodana. Foto-kevitra lehibe zany raisina FFKM zany. Fa tsy vitany mandrodana fa hanangana, hanorina zavatra vaovao. Dia misy ny fakan-kevitra feonambe paritra atao feonambe faharoa ny ilazana azy satria ny feonambe voalohany dia tao amin'ny fofikiri lafy ny 720 volana marsa lasa teo. Dia miparitaka amin'ny faritra 730 eran'ny Madagasikara ny feonambe. Efa misy ny faritra efa nahavita ary misy koa ny mbola tsy nahavita fa dia ezahana ho vita izy 730 amin'ny volana aogositra angonina daholo ny hevitra rehetra avy any amin'ireny faritra 730 reny. Tsy manana kandida afa-tsy ny fahamarinana ny FFKM ho iatran ny fanazavana ary ny anosika izay ao anatin'ny fifidianana io no tanjony FFKM. Ny FFKM dia manana kandida amin'ny fifidianana dia ny fahamarinana. Zay ny azo ny kandidany. Ka izay olona mivoy an'izay fahamarinana izay ny miaraka amin'ny fiangonana. Fa ny FFKM tsy manana olona atolotra fa manana an'izay fahamarinana izay satria miainga avy amin'ny 4F fa izao zavatra tao izao. Fibebahana, fikekeloka, fahamarinana, fihavanana. Voizina ho an'ny mpandray anjara rehetra amin'ny fifidianana izany fikekeloka, fibebahana, fahamarinana ary fihavanana zany. Dia hanangana ny andromaso. Voatsangana zany zao ny faritany FFKM Antananarivo Atsimondrano. Dia ilatsaka any amin'ny firaisana, ilatsaka any amin'ny fototra. Ny fiafarany zao resaka zao dia ny hoe isy FFKM isaky ny birao mpifidianana eran'ny Madagasikara. Ary manana olona amin'izany ny FFKM. Isaky ny birao mpifidianana hisy fanofanana ho an'ireny olona ireny, averiko hatrany, amafisiko ny fahamarinana no ka hivoaka amin'izao fifidianana ho avy izao. Ny FFKM moa dia fiangonana. Ka ny fiangonana tsy miandry ny hoe misy inona sa manao ahoana, fa anjaran'ny fiangonana no mitory ny fahamarinana amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra, satria izay no mahafiangonana azy. Fahamarinana ary izay no ilainy mba hiadana sofinaritra ny voaka malagasy ao anatin'ny fahamarinana iainana eto amin'ity firenena malagasy ity. Itoy izao fakan-kevitra izao ho iatran'ny FFKM. Tsara aloha mampatsiahy hoe misy faritany fito zany zao ny efa vita tamin'izao feonambe FFKM izao dia ny Anosy-Bianala, teo ihany koa Atsirabe, Ambositra, Aparafaravola, dia Sambava, Mahajanga, Antsohy ihany koa izay mifarana Androany. Dia itoy indray zany zao manomboka ny latsinainy zao dia ny faritany FFKM Ambohidratrimo izay atao eo amin'ny FLM Ivato manomboka ny alatsinainy zao. Dia tahak'izay ihany koa Fianaratsoa amin'ny alatsinainy zao ihany koa dia mipakatra ny Vangaindrano, ireo zany samy miainga amin'ny alatsinainy. Dia ny Alarobia kosa dia misy faritra maromaro ihany koa, dia ny faritra Farafangana, dia eo ihany koa Toliary, dia Tomasina ary ny faritra Ambatondrazaka. Ireo zany no miainga amin'ny herinandro zao. Dia aorianan'ny fetim-pirenena indray dia mbola itoy zany feonambe zany tanterahana any Mitsinjo, Faratofay, dia mipaka ihany koa Mahanoro, dia Moramanga, Antananarivo renivohitra, dia aoriana amin'ny fiandohan'ny volana Jolay ihany koa dia mbola misy izay fandehanana izay satria voalaza 730 ny faritany FFKM izay natanterahana izany dia afaka rahantsika ihany ny fandaminana sy ny fandarana rehetra. Nahitana solotena avokoa ireo fiangonana mandrafitra ny FFKM ao amin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano nandritra ity feonambe patry ny FFKM ity. Ankoatra ny andromaso dia nasindresaka ihany koa ny sosialy, ny politika ary ny andraikitra tokony ho raisin'ny fiangonana eny anivon'ny fiarahamonina ka nanaovan'ireo mpizaika fanehoan-kevitra.
eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany tsy nahavita ny asanampanaovina azy ny mpanatanteraka izay notarian'ny praiministra Saint Christian ny filohan'ny vondrona parlementaire tiako i Madagasikara dia mitonana mitondra faisana ny vahoaka malagasy no nataony sy ny fitondram-panjakana ankehitriny. Tadi-pavaon'ny Germaine Menjanahary Mano Randriamalala. 10 taona katroka izao no na praiministra lehibe ny gouvernemanta anitsay Christian. Praiministra izay nipetraka ho lehibe ny gouvernemanta teto Madagasikara nanomboka ny taona 2024 no ny etsiky ny solombavam-bahoaka 370. Raha ny tombany dia miha mikorosofahana ny fiainam-bahoaka raha ny tato anatiny 5 taona fotsiny no resainy. Tsy mahavita ny asany ny mpanatanteraka fa fanaparam-pahefana fotsiny no nisy teto hoy ny filohan'ny vondrona parlementaire timy. Inona ny velirano voalohany rareo moa? Veliranon'Andriamatofilo tsy ny hoe resaka fandriam-pahalemana. Manahoana ny fandriam-pahalemana any anatin'ny distrika 770 anatin'ireo commune 790 anatin'ireo fokotany amanaliny. Manahoana zany dia anjara tsika vahoaka tsirairay avy no mahita an'izay hoe tsy misy mandeha amin'izay laoniny fa tsy mifampatokontsony ny praimonina satria ohatra ratsy no nomen'ilay mpitondra. Dia ny faharoa ny resaka ara-toe-karena ara-tsosialy amin'ny ankapobeny dia mitotongana ny fari-piainana, mitotongana ny fiariana, potika ny fotodrafitrasa, tsy misy zavatra mijoro eto nareo napetraka ireo mpitondra tany aloha aza. Fa ny zavatra nilokalokana ho iateo amma hoe tompona andraikitra voalohany an'io praiministra io, izy no manatanteraka ny vina sy ny fandaranasa n'ilay fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny. Izy no mitondra an'izay. Fa ao anatin'izay dia inona no ataony? Izy amin'ny filohany OMC azy ny fampahoriana sy ny fanaovana atso-jay sy ny filambaniny atao amin'ny mpanohatra sy izay tsy mitovy hevitra aminy ny fanagadrana, fampiasana ny DLC io, fampiasana ny herim-pamoretana, fampiadina ny mpitandro filaminana io, zay ny bilan, zay ny zavatra hitanao amin'izao fotoana izao. Araka tsy resahako tsona ny fotodrafitrasa indrindra ny lalana izay miantoka ny fivezivezeny sy fampandrosoana ara-ekônomika sy ara-toe-karena. Tsy misy izay le fanankiroa satria ny lalana aza efa tena potika tanteraka, tsy mivezivezy ny entana, tsy mivezivezy ny olona, tsy mivezivezy ny vola, tsy misy le fanankalozana, potika le toe-karena. Mialafony koa an'izany fitaterana zany. Raha azo ambara dia tsy mahazo moyenne ary tena hoe médiocre raha olo sy ny mpampianatra. Tsy mifantoka amin'ny ady ho an'ny fiainam-bahoaka ny mpanatanteraka izay notariany ny praiministra io ary isan'ny nahatonga ny fitsipapitokisana teny amin'ny antenimieram-pirenena ireny. Ny azo ilazana azy dia hoe praiministra matanjaka raha hitazona ny toerany sy fixe eo amin'ny toerany. Zay izy dia matanjaka. Fa ny amin'ny hoe fanatanterahana ny fandarana asy ho iateo ny resaka politika ankapobeny ny gouvernemanta sy ny fanjakana dia tena faible tanteraka mihitsy ilay praiministra satria tsy tena tompony ilay fahefana izy na lehibe n'ilay gouvernemanta aza. Ny rahantsika mahita amin'ny alalan'ny faneho-kevitra ireny ministra Isatsokajy, ministra ny serasera, ireo ministra rehetra izay mandray ny tena no super-ministra izay hita fa tsy voafehany, tsy voasakany. Ny amin'ny zavatra fihetsika tsy mety na fihetsika mety mamofady io na ny manodidina n'ilay filoham-pirenena sy ny rehetra, tsy praiministra izy, tsy tompona andraikitra voalohan'ilay administration izy. Fa araka ny teniko teo hoe na izy manana kalo matanjaka any ambadika any ahafahany fikitra eo amin'ilay toerana na efa nandefa n'ilay efa tokony roso tamin'ny fifidianana an'izany fitsipaham-pitokisana izany ny solombavam-bahoaka nefa matanjaka izy matoy izy mbola tavela teny efa tsy nitaterahana ilay vote ny amin'ilay hoe fitsipahana azy amin'ny mahatompona andraikitra voalohany gouvernemanta azy. Zay ihany no azo ambara fa mampatanjaka azy. Fa ny ankoatr'izay izy dia saribakoly. Mitsara ny asan'ny gouvernemanta sy ny filoham-pirenena ankehitriny tao anatin'ny 5 taona ny zava-misy iainan'ny malagasy amin'izao ny délestage, ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny tsy fandriam-pahalemana, ny kolikoly amin'ny tsenam-barim-panjakana sy ny maro hafa izay entina mavesatra ho an'ny vahoaka ankehitriny. Ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny Kongresy Nasionaly antoko-tiako Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nisy ny fivoriana izay nataon'ireo komite teknika mpikarakara izany tetsy amin'ny QG Bel Air androany. Nitarika izany bureau politique sy ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany antoko-tim fanadiadiana. Andraikitra faritany lalàna ny fanatanterahany antoko politika ny Kongresy isaky ny 5 taona. Ny volana Jolay izao no anatanterahany antoko-tima izay Kongresy Nasionaly izany. Taoriny ny fanatanterana ny Kongresy paritra. Fivorina momba ny fanomanana izany no nataon'ireo komite mpanomana tetsy amin'ny foibe Bel Air androany ity. Nanamafy ny bureau politika tim fa ankoatry ny fanambarana izay ho ataony antoko dia mandritra io no andrafetana ny raha sy ny fitsipika anatiny ho an'ny antoko. Karaka ny lalàna moa zany mikasika amin'ny antoko politika dia le loi 2011-012 tamin'ny 9 septembre 2011 iny dia tsy maintsy manao congrès national ny antoko politika anankiray. Izay zany natoko ato amin'tiako Madagasikara dia anao congrès national en 1er juillet. Zay nanaovana azy. Noho izany zany
dia tsy maintsy mijery mipitsopitsony amin'izay ny antoko zay mahatonga hoe misy commission voamera manokana atao anatin'ny antoko mandinika ny statut any antoko sy ny réglementaire fitsipika zany io le statut zany sy réglementaire zany tsy maintsy dinina atsaraina le izy anaovana révision ary zay moa zany satria isaky ny 5 taona farafatarany ny tokony anaovana an'izany congrès national zany io zany dinina manao projet zay dia odini nany amin'ny olanina ny anatin'ny congrès national zay ny tena dikan'ny fivorina androany le verina fa tena fivorina manao maizy azy tokoa le izy satria miankina amin'io zany amin'ny ankapobeny no avy ny antoko politique anatin'izany vina fitsipika anatiny zavatra maro be ny tsy maintsy jerenao anatin'le izy dia misy commission koa zany hoe mambolavola projet zay eto dia alefa anatin'le commission anatin'le congrès national dia avy eo le mandalo assemblée générale anatin'le validation zany amin'ny ankapobeny zay le nasiany resaka ihany koa ny mahakasika ny congrès izay ho ataony antoko timy ao Antsirabe rampitso no mafisiny fa aoka izay ny fampifangarona ny fitantanandrara-panjakana sy ny politika oka tsy tokony isy politika be loatra anatin'ny fitantanana ra-panjakana satria raha be dia be ny politika dia zao mivokan'izao tsy mandeha mihitsy fitantanana tsisy bonne gouvernance amin'ny filaza azy ka ity zany ny chef de district préfet de région solo tena mpanjakana tokony ferme izy amin'ny décision raisiny anatin'ny OMC manaiky izy sa tsy manaiky fa tsy hoe androano manaiky moaly tsy manaiky androano manaiky ohatran'izay satria ngambany everiny fa arebirebena am'zay sain'ny vahoaka sain'ny team pitarika team amin'ny congrès national le congrès régional io dia ho avy sa tsy ho avy zany tsy mety zany mananareo transparence mananareo position ferme tsy ny gouverneur mihitsy no mife amin'ny préfet de région apetrako tsara mihitsy kosa aloha zay satria ny préfet de région solo tena mpanjakana mikasika maintien de l'ordre sécurité publique fa ny gouverneur manao fampandrosoana izy mety misy fiarah-miasa tsara anatin'izay fa tsy misy pression avy aty zany koa ianao préfet de région ianao seul compétent natao fivorina OMC manapa-kevitra notre région mena sa tsy mena zay zany ataoko hoe zay ny tokony bonne gouvernance zay ny tokony atao zay fa manimbanimba ny sain'ny olona zay ny anany tena hoe oka re tsy ho politisienareo tsony ny administration azany congrès régional zany zany takiny lalàna zany tsy maintsy atao zany ary tsy anao ndray ny proposé toerana akory fa ny organisateur mijery ny toerana anjavanareo manao maintien de l'ordre ao anatin'le zay ny tena izy zay oka tsy ataonareo ohatrany intsony le fatanana le raharaha politique ohatran'izay mandritra ny congrès national izay ho ataony antoko eto Antananarivo io no iandrasana ny fanapahan-kevitry ny antoko amin'ny olona zay ho atolotra ho candidat amin'ny ty taona mpifidianana ity ankoatra io ny fanatsarana ny raharaha anatiny ho any antoko tao anatin'ny fehinkevitra isa-paritra nandritra ny congrès paritra ireny ny ena fitakasilangy hatrany ny vahoaka malagasy hatramin'ny sin'izao fitondrana izao tsy mahagaga raha izao ny hafarany fiainam-bahoaka ho ny fanehoan-kevitra atao anatin'ny fandarana miara-manonjy androany mila mandray ny tandrify azy ny olom-pirenena rehetra ka hitsangana tsy anaikilembenana intsony indrindra amin'ny fividianana ho avy eo fanadiadiany avitra Solondrabe eo amin'ny sariny Andrira Kotomalala. Mbola mitanany sainy mpanara-baovao ary miteraka adevitra maraina anivon'ny fiarahamonina ankehitriny ny raharaha fizakan'ny filoham-pirenena malagasy ny zoam-pirenena frantsay nahitsy ny mpanao politika fa mila milaza apahibe maso ary mitondra fanazavana ho an'ny malagasy manamarina namandiso izany ny filoha ny lalàna mihitsy ny tsy voahaja ao anatin'izany mizaka le zoam-pirenena frantsay anao dia very le zoanao tsy mila inona tsy mila lalàna inona fanampony zany satria izay ny voalaza ao hoe rehefa mahazo an'io anao dia very le zo anao dia efa very zany ka rehefa very le zo mahateratany malagasy ianao raha marina io mahateratany frantsay anao io dia tena zava-doza be satria voalohany indrindra zany lasa ohatrany hoe nanao osoka teo amin'ny sorato teo amin'ny firenena malagasy ianao nanao faux usage de faux en écriture publique ary tsy mitombona zany lay fanambarana ny sitrapo nataonao nandritra ny fametrahana ny candidature anao platsako fidinanao satria misy an'izay fanambarana ny sitrapo zay atao milaza ny fahamarinany taratasy rehetrarehetra taratasy rehetra atolotra anisan'izany ny fanamarinana ny malagasy ianao tsy mahagaga raha mikoroso fanana tahaka izao ny fiainam-bahoaka fitaka sy lainga no betsaka amin'ny fitantanana ny firenena sivy amby sivifolo sy anjaton'le velirano zay ny dradradradraina tamin'izany
tsy nisy tateraka misy fa teniny menao iny de tsy maintsy taterainao fa raha nyresaka covid sy ny ady ny Ukraine reny zany karazana fialana bala fotsiny reny vetesiny eto foana satria tamin'ny covid nahazo volontsika zay tsy fantatra mihitsy iny aiza hoe zany nefa raha le vola ny ady ny Ukraine ny olona rehetra nisy fiatraikany tamin'ny olona rehetra ngeny ny firenena rehetra zao tontolo zao fa ny olona nahay niatrika an'le atao hoe crise nateraka reny ary ny tena vokatry n'le tsy fanatanterana an'le velorano io de niataka tsy moramora tamin'ny ny vahoaka ary zay tena erreur be nataony zareo zay satria ny fitorana am'izao fotoana zao tsy miara-mientana aminy zany ny vahoaka de nininina zany tenen'le mpitondra am'izao de tsisy vokany mila mandray ny andraiky ny olom-pirenena amin'ny fiatrin'ny fifidianana ho avy io fandraisana andraikitra mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana fa ningaviana antsika teo hoe misorata anarana verifeo lasa miverinany ny fokotany zao verifeo ny anaranareo après fifidianana antsika ataovy tena vaintondra raha tena fianakaviana mitondra sakafo fa arodolo miro fifidianana samy miara-miampinao tsika tena tsy ho azonareo tsy fafahitany adolo fika malotonareo fa tena mampitandrina zay fa tena zavatra maro zay tsy matahotra ne tsy menatra raha amin'ny zavatra fahamarinana fa raha zavatra maloto koa sy nataony matahatra ihany zay fa zay zavatra mianina lafim-baovao afa tanteraka niverina nody Doris Rakoto Samuel naverina amponja koa sy nambinina raha hery mampianina izay no vokatry ny fitsarana azy ireo ny maharaina teo no lavin'izy ireo avokoa ny fiampangana araka ny angom-baovao afitra Sondriabe Andry Rakoto Malala totosan'ny maraina toetetsy anosy ny fitsaranan'ny Doris Rakoto Samuel vadiny mahery lanto manandafy sy nambinina raha hery mampianina ao amin'natin'ny vovonana gasy leo no lavin'izy ireo avokoa ny loham-piampanganana nenjehana azy ireo araka ny angom-baovao fanaovana etsika tsy nahazona lalana sy fanivaivanina mpitandro ny filaminana moa no voalaza fa hiampangana azy ireo nangataka fahafana vonjomaika ny mpisolo vavany nambinina mandra-piandra ny fivoan'ny didiny zomao avy zao saingy no lavin'ny fitsarany izany naverina eny an-tanymora noho izany ny tenany ratsaivina dia nosamborony ny mpitandro ny filaminana ity farany rehefa nitarika olona nidina an-dalambe tetsy amin'ny kianjany 13 niaraka tamin'ny Doris Rakoto Samuel ny 1 lasa teo nahiditra ponja vonjomaika avy hatrany izy taorian'izay raha tokana le fanody kosa Doris Samuel Rakoto tamin'io fotoana io voantso teny amin'ny sampana miady amin'ny eloka be vavakosa ity farany herinandro vitsivitsy taorian'ny zavantranga saingy nahazo fahafana vonjomaika rehefa noenonina teny amin'ny fitsarana tsara ny manamarika fa tsy afaka nidiran'ny mpanao gazety teny amin'ny fitsarana anosy nandritra ny fitsarana io maraina io pejiny fampianarana niverina ny tokony nandoro kodiarana indray ireo mpianatra mipetraka eny amin'ny cité Ankatsofaroa Androany mpianatra mipetraka amin'ny bloc amical izy amay ny taona 2024 tsy mbola vita tanteraka ny asa fanamboarana sy fanarenana ny simbatra amin'izao ka takiny mpianatra ny anafanganana izany efa nisy ny Italiany Croix ny toerana vonjomaika sy ny ireo mpianatra eny Ambohipo mandra-piandry ny fahavitan'ny asa saingy no lavin'ny mpianatra fanadiadiny eo amin'ny sary sy rindran-tsary mbola avatsara efa mifanaika tamin'ny latsinainy heriny fa nagaganay zany Androany amaly sy Androany zany nivadika tamin'ny hevitra ndray le mpianatra ary tsy nanaiky an'izay indray hoe hifindrena ny bobo zany ny sasany fa hitady itadiavana toerana izay rahatsika mifantatra moa zany ny efa birao ary nametrahana azy ireo nefa tiana ihany koa manamarika fa ireo mpianatra ireo zany 20 isa zay zany raha ny ara-dalàna raha ny tokony ho izy zay sisa zany satria le trano le taloha zany efa mipetraka amin'ny trano le efa vita teo zany fa ireo 20 ireo no tokony mbola izy miandry le trano vaovao le trano fahavitany le trano le narenina fa ao anatin'ireo 20 ireo efa natao moa zany ny fitsirihana rehetrarehetra sy ny namana dia misy olona anankidimy mpianatra anankidimy zany efa tsy inscrire amin'ny université intsony dia izany zany hoe raha 20 zany normalement zany raha mizaran'le trano natolotry ny croix ireo tokony alalaka tsara ho an'ireo mpianatra ireo nidina nanao sakan-dalana indray ireo mpianatra mipetraka eny amin'ny CT Ankatsofaroa Androany manoloana ny tsy mbola fahavitana ity fototra-afitrasa ity manaitra ny tompony andraikitra voakasika izy ireo hijery akaiky ny momba azy ireo izay misedra olana amin'ny fiatriana ny fiainana andavanandro
mijanona eny Ankatso isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tanora 12 mianadaina anivon'ny université na Antananarivo no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany kanazo ny mari-pahaizana sy mari-pankasitrahana fahavitan'ny fianarana kanazo ny lisansa eo amin'ny sampam-piofanana ay fiarahamonina fanamby-lehibe napetraka izy ireo araka ny toromarika nomeny solomavambahoaka avy amin'ny antokontsika Madagasikara izay raipia azy ireo nitondra fanovana sy andray anjara feno amin'ny fampandrosoany anivon'ny fiarahamonina fanadihadiana. Tanora anarivo ny isantaona no mivoaka ary mahazo mari-pahaizana fahavitan'ny fianarana eto Madagasikara. Olana goavana nefa ny tsy fahafahan'izy ireo mivelatra araka ny efa nomaniny no ny tsy fampino entomanana ananganana orinasa ho an'ny tena manokana. Indrindra ny tsy fisiany tsenan'asa eto Madagasikara izay tsy maharaka ny filan'ny tanora. Mila fanohanana maro amin'ny lafiny maro izy ireo. Ny fahazahoana ny diplôma sy mari-pahaizana moa zany dia anisan'ny dingana fotsiny ireny zany satria zavatra lalovana rehefa mavita ny fianarana fa rehefa azo ny fahalalana sy ny fahaizana izay ratovina tety amin'ny anjerimanontolo dia tokony ahay ny tanora anankiray mampiatra ny zavatra ny anarany satria tsy vitany hoe azo ny diplôma dia hitady asa fotsiny zany izy fa afaka mamorona asa ihany koa afaka manao aktivité hafa entina hiatrehana ny fiainana satria rahantsika malala efa maro ny tanora isan-taona ny mivoaka amin'ny fianarana na miezaka izy manao ny famoronana asa fa noho ny eo amin'ny resaka ara-politika sy ny resaka tsindritsindry maro isan-karazany ka fantatsika tsara rehefa mikarakara raharainy anivon'ny administration publique dia misy ihany koa ny resaka hoe priorité ao anatin'izay hoe rehefa mikarakara zavatra dia mila mahafantatra ny rakoto mila mahafantatra ny rabe nefa tokony tsy hipetraka ntsony izay fa izay tanora rehetra vonona manana paikady na manana projet dia tokony atosiky ny fanjakana satria firenena raha manana izy tia fa tsy ampitondra fanjakana irera fa ho an'ny vahoaka izay mena ao anatiny ihany koa. Tanora no avy ny firenena tsy afaka ny ambandroso ny tenany sy ny fiarahamonina nefa izy ireo raha tsy omena lanjany. Tokony tsy onona amin'ny fahazoana mari-pahaizana fotsiny fa hampiatra ny rotsaka-tsehatra amin'ny fampandrosoana ny fotony. Ny zavatra misy eto Madagasikara hatramin'izay dia mianatra fotsiny ny mpianatra fa ny zavatra kely mba traikefa kely neto dia ny hoe mila manana fomba fijery ary mila indrindra ny mpitondra fanjakana mba anampy anazy ireo hiatrika bebe kokoa any amin'ny fafehezana zavatra raina maromaro ao anatiny koa ny fianarana zay fa nitsika manko mianatra fotsiny dia ilay expérience tsy ampy betina hiatrehana an'izay fiainan'izay. Androany tanora 12 andiany lia raiky ao amin'ny sampam-piofanana fiarahamonina ao anivon'ny université na Antananarivo no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ka nahazo ny mari-pahaizana voalohany ao aorian'ny baccalauréat dia ny lisansa izany ao anatin'ny rafitra LMD. Raipia ity andiny ity ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antokontsika Madagasikara Fendro Alambomanana nitondra ary nizara ny traikefananany tamin'ireo tanora ireo ka ho afaka ampiarina vetrany eny anivon'ny fiarahamonina. Maresaka avy any ivelana tsy atahorana intsony fahasalamany lehibe ny Vatican sady lehibe ny finoana katolika romanina. Io marian'io izy no nivoaka ny hopitaly rehefa voatazona andro maromaro na rahamaso ny fahasalamany taorian'ny fandidiana azy. Afitra Sondra-be sy Andry Rakotomalala. 10 andro no nitazonana ny Papa François tany amin'ny hopitaly taorian'ny fandidinan'ny hernie abdominale nahazo azy. Nizotra araka ny tokony ho izy ny fandidiana ny 7 jona teo araka ny fampitambaovan'ny mpitsabo azy. Io marain'io nivoaka ny hopitaly ary notsenain'ny olona marobe sy ny mpanao gazety ny tenany. Tapitsikina hatrany ny nivoahan'ny lehiben'ny Vatikany hopitaly. Itoy araka izany ny asa miandry azy amin'ny mahalehiben'ny fiangonana katolika romanina ny tenany. Isan'ny toerana hotsidian'ny any Portugal sy Frantsa sy ny sisa maro manomboka ny volana Aogositra ho avy izao izany. Tsy mbola misy resaka ihany koa hatreto ny fametram-pialana amin'izao fahasalamana izao raha efa nilaza izy tany aloha fametram-pialana raha toa ka misy ny olana eo amin'ny fahasalamana izay. Tapitra ny fampalalam-baovao mankasitraka fiainana nanaraka izany hatramin'ny farany. Ahoana marina Global News ireo fetrany arahinao arin'izao fampalalam-baovao izao. No filter izay kosa no lohatenin'ny horonan-tsary indray miseho ho arahinao amin'ny tialin'ny Zoma ity ny sampana fampalalam-baovao mamy fotoananao amin'ny rampitso amin'ny fitora sasany. Veloma tompoko.